lanjabao ireo amin'ny ainany tantara solofo hery simonety onja ary zamondra efa tonga ao ilay convocation avy any amin'ny tribunal James aiza io mbola tabatra io ovina izy zany afaka herinandro amin'ny 25 dia nahoana indray ry ty tribunal ty tsy hita fa manahirana mihitsy koa ny ty resaka aditany ty ny tena vera angamba efa nanamasaka azy teo antonany maro dia bodony sasany fotsiny raha ny volalanitsika nanamasahana an'io tany io efa tsy hita ntsony nefa izao lasa edivan'ny olona fotsiny leo ary tonga dia anatona an'ilay maître antsika iny aloha dia hita eo izay torohevitra sy ny zavatra tokony atao fa mbola misy ohatrinona tokoa moa izao volan'ilay maître iny mbola kely dia kely eny nomentsika azy raha etsy Andriamanitro mbola bebe ihany izany ho karakarain'izay na manahirana izy ty dia oviana izany no any tsy afaka mangatakandro fa narifa aveo ihany ariko fa izao aleo aloha amidy le moto antsika fa ohatran'ny no raharaha izy ty tsy manina mihitsy izay fa aleo aloha amidy dia rehefa aveo efa nisy nanontany anahy mantsy io fa teo amin'ny adivarotra fotsiny no tsy nampifandraikisanay alefaso rangaha izay mantsy dia afaka mividy ihany rehefa aveo raha ohatra ka io ve dia ho atakaliny tanitsika eny ary ilozako aloha zany ianao dia raha ohatra misy mitady aho dia asevo miandry eny ary zay zany dra James efa reny renao teo reo ny valim-pitsarana ka tsisy resahako be tsony resy marina moa ka inona tsony tokoa no tenenina fa naizanona tsy zany ohatrany tehiteny aminao ihany aho hoe zao dia mba misy azo hifanamboarana ihany aloha hifanamboarany amin'ny ahoana indray raha ny tena marina ny anay mihitsy ho tany io ndray aman-dreninay rehetra tany ilo tany nanabe voan'io tany io dia aty oriana ve dia lazonareo hoe anareo le izy anay io ka sady tsy te resaka be aminao ntsony fa zao fotsiny eny meko fotoana ianao hoe hovinana nasoranao an'ireo mangazo volenareo teo reo zao manko ny anao trano io dia tsisy azo hifanamboarana ntsony zany tsisy hifanamboarantsika izany ntsony efa mazava tsara ny tenin'ny mpitsara teo mbola inona ihany no anaovanao arrangement amiko tsisy tsony zany mahatahora re an'Andriamanitra orangatia fa tsy efa nanao arrangement taminao ve avy alohany nandehanantsika tany amin'ny tribunal ko inona tsony no teneniko anao io sy fonana moa iny fa nentin'ny foranomafana ny teny fa zao re tena efa vola be ny laninay teo volanay lany ny tany zany lasanareo tena tsy moramora aminay zany sao dia mba misy azo atao ihany farafaratsiny hoe mba meo ampahany ihany zay amin'io tany io ahoana tsara hoe omena amin'io ve ka samy tompony zany tsika raha ny tena marinako aza manantena tany kely tsy dia manahoana io ve raha ngaty dia ho ampy izarana indray ahoana moa tsy ho ampy samy mba mahazo kelikely eoko sa ho vidinareo indray ilay tany sy ianao zany koa ta ohatrany mandatsana raha zay aloha dia mety raha vidinareo ambongadina izy dia meko anareo ataontsika ny taratasy tsisy fandaminana ntsony zany lasa ny fotoana zay no iziko inona ntsony no alamintsika eo zay mahatonga amin'ny teny ianao hoe sory reo mangazo maniry eo reo
fa ilaiko ny tany pitsokoa verangady idivana fa hoeto anareo ambongadiny any e zay mihitsy zay mihitsy mahasoava anareo mianakavy zay mifahendreny lehilahy mitonatonana io aky le tany a kay ve le izy ngezave ohatr' zao roneny a ie raha ty ve zao nividiana tsy efa million maromaro vao mahazo an'izao vola be tsy toko tsoforoana dia ahoana tsara nahazona ny tironeny ady be io vao azo a fa ahoana niakatra tribonaly mihitsy zany hoe rehefa metsiketsika ianao dia mahazo e lasa tsika ny tany metsiketsika ahoana ohatrany tsy azoko tsara ketrikako io ndray neny tsy malala ny raperla angandry ny tanyntsika rehetrarehetrareo a dia fahalalana olona sy ny fahaizana metsiketsika ny nahazona azy mba henaro zany amin'ny fiainana fa sady midorororo nady zany ara roneny a nady zany azy amin'ny ahoana e sao dia mba tsy rariny kosa zany roneny a raha azoko tsara zany dia tanin'ny olona tiany ny divaneny efa miteny amindri a fa tsy manan-karendry raha tsy fetsifetsy ohatr'izany amin'ny fiainana dia iza hono zany ny olona tokony tia teo alora izany olona tsy fantatry indri zany e aondry inona ny ombo maty fa ny hena hohanina dia ahoana zany ny projet aneny amin'ity e anaovana tamin'ny mangazo zany sa ahoana ntsy reo azy efa hoe sory ny atoatoko ananganako trano be ty raha tiandreo fantatra dia tena tsy leo manao trano mihitsy neny ity ka tsy efa oroapolo ve ozy izy ny tsy mahay manisa ny trano nataonao zay orikala kely kia voninahitra ho anisy zany tsy ho andri ihany ve ary asehoko amin'ny olona mihitsy fa zao ho vehivavy manano tena mahavita azy eny ariko dia ahoana ihany elahy ty ry lanja fa iza zao ny tena maharary alanga tsy mahatsangana eo mpandriana mihitsy tsy haiko roneny ohatran'ny reratreraka be zany ahy valabalaka aby nyvatako rehetrarehetra io dia ny lohako marary be manefitefy be tsy akjanona ny tena problème zao a tsisy vola mihitsy eo nefany a elahy ty marary tokony ho any amin'ny dokotera tsika sady ohatran'ny tsy androko tsony ny andarany amin'ny dokotera raha izao no mitoy ka mariny e ka efa hoe tsisy vola ao zao raha mba niasa elahy mba nisy vola mipetraka sady zangeryneny vao mitsangana dia faniny mila hikarapoka mihitsiny dia ahoana zany e zany ve ho jerena fotsiny eo ampolisin'izany a ny ambavafoko mamahyvay be zany fa inona moa no hoan'ny lafarany zany inona moroneny no haniko eo a mangazonareo maly ariva iny ngamba ny nahafondravoniko tao aiza ve tsy mihinam-bary fa tonga dia mangazo ny elemana dia matory ary tena marina tokoa vo avy ninana niny mihitsy a dia efa nanomboka nangorana namahyvay be ny ambavafoko saleboka be a ty andoha oka fa zay mihitsy zany eotreto hoe tamin'ny alina zao roneny tena tsy nahatory mihitsy nandray mpimaso ary zao raha tena riraka be mety zany koa mampalemilemy ahy io ary maninona aloha raha misotro rano be deaibe dia maninona mam'izay mba manadio an'le vavoniko sady manala an'le mavesabesatra any tsara zany te iokako mbola ao ampiana zavatra miditra indray ao anatiny ao tsy loza ka inona zany nataoko amin'lahy e hoana ro e maninona andreo raha mba mikarokevitra mindram-bola ohatra na hoe mivaro-javatra aiza koa ny atako indramam-bola zany ary hivatra zavatra koa inona koa no amidy eo entana kely ireo ve dia mbola ho amidy indray koa iza koa ny hividy andreo angonangonina any aloha zy azo amidiko mividy indray rehefa avy eo e za aloha tsy mahafoy hivarotra an'ireo tsonko indreny ary netana efa namidy daholo tamin'ny fanavotana an'le tany iny nefa nijereo tsy fa nareo mivady reto ary fiatra amin'izay tsy mba nisy tahiry mihitsiny e sazy tonga dia lahany foana misy veo dia tsy ho avoaka fa elahy koa za moa tsy mba gagako ilaozako aloha elahy fa tao marary be vava fotsiny sady inona koa moa no hitanao eo ampitorana eo e
dia aviazandray moa zany zao elaty ry lanja hafahafa indray zany fantahinareo zany androany a ka zay foana no mahazatrako avy ny sera e serasera tena vezivezy eran'ny tanàna fotsiny misera ho afa tsy mivezivezy zany sy reto zao bizina mbola ho alefa rehefa aveo reto jerenareo reto ka mampianareo nge tokony efa mbanana anytony fa io ve loha azo lahy eritreretiny hoe avelona laty zavatra ataony laty e miezaka e zao ny vaovao a misy asa hitako fa mety amin'ny lahy mihitsy any asa inona mandray mpiasa zao ny voary dia ahoana inona hoe inona ny mezana amin'izany ry lanja olona anambady atsy ho atsy any lahy hitondra tokantrano e iasany amin'ny voario e eka inona ny olana amin'izany eny ka inona aloha le asa e tsy fantatro fa dia hoe mandray mpiasa fotsiny zao ny voary mampidira demande atero any ohatran'ny tsy mety amiko zany ry dada tonga dia tenegniko aloha ohatran mbola tsy amin'izany mihitsy ny eritreritro aloha zao a sady tika mahavelona ihany ty asako ty e ohatrina zao zany zao mivolan'le posillanina zay lafa mahavelona nga mbola misy raha tsy mahala faony reto e zany arika ny lahy mantsy ny olana ny lahy dia zao na misy vola na tsy misy vola dia mihinana foana ato trano tena marina lahy ty zany mbola tsy mieritreritra ny tena hoe anana fiainana stable aloha fa dia io miserasera io dia vitan'io tsy fantatra zao reny telefona serana reny na an'olona nangalarina any reny na ahoana za indray nareo zay aza mba atao an'izany moa le seran'le bandy kely e izy le tsy ny mahalala an'izany sady zay eo ihany zay resaka izay fa za efa nieritreritra mihitsy hoe iresaka fa fotoana mety angabo zao e efa anambady atsoatsy a oletya matotra ve zany tenin'ny lahy zany sérieux be any resaka aminareo anambady lahy dia io zavatra ataony lahy io avelona ny vadiny lahy ahoana moa ny ilazanareo tsy mahavelona io asako sady tsisy zavatra tonga lafatra zany rakafa rehefa izany izy mety foana ny tokony ho antaninareo zao dia hoe ohatrany ahoana le olona mba tsara sa ratsy na ohatr' izany fa tsy tonga dia sermon ny aloha tsy dia zany ny mahamaika fa ninona ka ty amelomana ny zanak'olonako dia efa tonga ao miaraka miariko hoe para zéro dia tonga dia mety tsara dia izy ary izy zany olona eritreretiny lahy zany zao zay zao ny tokony ho antaninareo zay any izy hoentiko izy raha riva rariva tondroko anareo hoe ty le fa inona mahamaika lahy ohatran'izany le ty no rariva dia hoentina ty sady tsy hainareo marina le resaka fandrombahany zalahy izy dia tsy maintsy atao zay azahoanazy tsy mila n'izany olona sambotsamboriny zany sady fotoana akamehana ohatr'izany mba petrapetraka meloa le izy tsisy fifampidiniana aminay roa akory tonga dia hoentin'ny lahy ty ny zanak'olona nange fa elany niaraka fa tsy fantatrareo fotsiny neny efa mahafantatra an'izany avy aloha aloha dinianay kely zany dia ho hita eo tonga soletsy a endra mamoa ye petrapetra efa ela be nga ilany tao tsy dia ela fa vetivety ihany fa natao ohatran'le alika be reo dia tsy saniditra kay ve dia ahoana inona ninona sisy ny aninona ary mamoa fa mba mamangy vangy misaotra amin'ny mpamangy e zay mamangy vangy tiakavana ozy ny fitenenana fa ngay baolo tsy aho ngamonareo tsy mifakahita isange milaza fa ndeha hitady ianao e zany hoe ye ka ny telefony koa lo baty dia mbola tsy afaka nody any saritra anazy dia mety izay ngamany andraso eo fa tsy ho avy eo izy rehefa tsy ahita lany ananonanonany zany dia ahoana ina vaovao tsy dia misy fa mba makaty fotsiny mahafinaritra inona nataoko ho an'lahy rasy aloha karakarana zavatra kely ela aza misahirana ary mamoa fa zange efa mba nenakinana kely any hatrany sy nga misahirana zany e fa reto zavatra reto saika hoentiko anazy tsy maninona meko anao aloha alao iandry anazoko mofo baolina kely mba hitako tary dia maneko tsy maninona fa velao iandry anazy zany ye za koa voavoko voavidinina gote mihitsy nge nga tsy mivoaka sa ohatra ny reradreraka aloha dia mipetrapetraka andraso aloha anaovako lasopy kely vetivety ela aza misahirana tsy nga misahirana zany tsika paty efato ange zany eny ary raha tsy manahirana anao tsy maninona ka sy natody dia efa ao ye
afaka manao jeu amin'ny ordi eo ary lahy miandry ahy e. Tsy maninona? Inona moa ny olana ilange efa zanaka atao trano e. Eny ary misaotra aza betsaka. mihafahafa zany. Zany abena écran UV 72 pouces tena mila oeran'ny trano ty izy mampivanaka mbola tsy nahita ohatry ity indray aka zany tena manan-karena ny olona nety ihany tafiditra ny mpifianakavian'ity ka ny zanany dia ny reniny koa misy ohatr'izany aiza. Ty ary ay ve tonga sady avy eto ianao amin'ny latabatra etontsika hiaraka dia eto manao goûter kely. tena sahirana ianao manao Tsy sahirana zany ho baoly a. ireo nge zavatra efa tao daholo e. Ary izany tady ianao eraky ny tanàna kay be ianao efa ty Izy ary efa voaviana ny tonga tatiko. amin'izay koa ny telefona vera nga tsy mandeha. Lobady dia izay ny tsy nampandeha azy. Ay ve bonjour aloha e. Bonjour. Andao aloha hanao goûter kely vetivety fa mangatsiaka reto sady mitohy ihany ny resaka aveto. Sady za koa zany efa naona be mihitsy ny andry an'io tariananina tary. Ay indriko avy Reto vera maman lany a tena be dia be e. ohatrany hoe mandingana be ny eritreritra e. Fa nareo roa reto moa zany rehefa vita ny raharaha aiza nanaovana voyage de noces. Mba mandeha lavitra kosa ny eritreritra maman zany ka ny daty anaovana ny raharaha raha ve mbola tsy fantatra akory. Tsara ihany zany dia efa eritreretina dia miloko. Inona moa ny olana? Ohatrana manokana aloha ry maman ohatran'ny tsy mbola anaty kajoko mihitsy zany aloha sady vida be koa ny ao andohako tsy hitako izay teneno. Eny e, efa nandinika ihany fa asa raha tianareo any Thaïlande. Aniko za maka entana dia nareo afaka miaraka tsika telo. Thaïlande en Asie ve? Elaty koa fa nga misy afaka ohatriny ihany. Iza mahalalako. Ohatry ny mety zany ry maman sady za mbola tsy tany mihitsy. Mety za sady manaroatra maka entana nareo mandehandeha. Maman moa lefa pakany matetika. Ieko taoko zany foana ny asako. Ka ny olana nge dia izao e. Tsy mahay miteny afa sy teny malagasy. Nga voatery teny ahoana ianao fa misy gida tsika e. Rehefa izay nga dia mety za mazoto aloha e. Sady amin'izay koa ianao mba manararaotra mijery seraniko. Zao miparitaka be ny karta sy ny telefona gamme rehetrarehetra sy ny karazany ty. Raikitra zany Mety zany e. tsy miovaova tsony Za raha misy mpitondrako. eny tokoa. Reto misy zavatra netiko any lahy dia hoary aloha. Inona ny reto ry maman? Reo izy ireo lobaka, kiraro, Toa akanjo sy kiraro isan-karazany. famantaranandro, blouson. Jereo aloha la ty lahy. Tena mety amiko daholo reto a. Sahirana nareo ry maman tena marina. Tsy sahirana izany tiako nge vinanto lahako e. Saotra betsaka ry maman. Zao mbola le blouson fotsiny nanaovako aloha. Tre ary tonga dia ao tsara kosa kosa. Saotra betsaka maman fa tena Mety tsy mahita olo loatra anao mihitsy a. Tena marina. safidiny tsara indrindra mihitsy netiko any lahy. Ary zaho ato tsy nombeny maman e. Ay kosa ndria fa isan'andro eo ihanyko ndri kosa zany. Tena reo kosa zany. Ao fa meko anao le pataloha koa hoe.
loza rangatya loza fa misy inona tahazako teny an-tsena ho lanja sy le kalavavy miaraka aminy dia fa kay ve ty zanaka raperle ahoana efa hoe zanaka raperla miaraka aminy any miaraka ahoana aloha zany sao dia mba olona sendra tafaradalana fa tsy hoe miaraka le miaraka tianao tenenina koa aloha aza vao tsara fampisakambana be izy eran'ny lalana engo izany ve dia olona miaraka tsotra mahoana marina ve zany zavatra teneninao zany tena marina ho azy dia ahoana ozy ianao raha nahita azy niaraka za aloha mbola tsy nitenin'inona fa narahako eran'ny lalana fotsiny dia tena hoe miaraka mihitsy fa zany hoe fampisakambana ho ah dia inona ny atao amin'izany eo andriny tsiko zaoko za kosa aloha tsy hanaiky an'izany mihitsy dia ahoana nefa ilay kizy efa mifankaty ampahafantarina azy ny zavatra nataon'ireny olona ireny efa ela be any anina iany hoe niaraka amin'olona lanja fa zany hoe mbola tsy hitako aloha fa za koa ohatra tsy dia ny asa saina tamin'ilay izy lohatra amin'izay raha tia marina tsy maintsy ianao izay azoko atao mihitsy afa tsy ara-dalàna zany reny olona fahavalo ireny ve no alaina ho namana raha tsy dia efa inonako marina ihany aloha izay teninao izay amin'ny lafandray nefa ahoana dia ahoana izany ilay ankizy zay fanga olona ray ihany ny eto ambonin'ny tany ka raha tsy inona alaina vady ve dia hoe tsisy olona ho azo alaina ntsony tsy andrasantsika ela fa raha vao miditra iny fa tamy hoeto mora ihany aloha resaka na izany aza tsy kalmy ianao midiry ela aingana ina koa ty aviavinareo ty dia mipetra otry hafahafa indray zany androany zany sady nareo tao mivoramena be ohatrany iny ka tsy milamina le tia tantareo le tsy milamina raha fa ela be izy zany vehivavy miaraka amin'lahy zany fanga moa zany mpangalatra ny tao miaviavy be nareo miresaka amiko mba tsara ho fantatray le tia zany fa tsy olona rehetrarehetra izay hita lainy an-dalana io dia alaina vady daola izy zany zanak'izy impiry moa ny tondra azy hoe tondra azo taty tsy avelanareo ka mba miandry fotoana fa tsy midika izany hoe rehefa tsy niraisina tamin'iny fotoana iny dia tsy ekena ila izy fa izy aloha zany aza vao hoe tondresaka fa tsy azoko mihitsy ka tsy hitako hoe inona no lazaiko anareo anaran'ny ray aman-dreniny ve anaran'ny ray aman-dreniny zay mihitsy zanak'olona viaizy zany anaran'le ankizy vavy baoly dia anaran'ny reniny zany madame perla zany efa maty mivadina zay andriamanitra ianao tena izy ry James tena izy marina fa maninona fina tia manjoanareo mivady fa elahy le tsy dia azo ninona loatra ny reny olona fahavalona ireny no idirany lahy sao dia mba ho averiko aminareo ny fantaninareo hoe azo ninona tokoa nareo androany azo ninona mihitsy fa maninona ny fisian'ny baoly dia maninona nareo ny reniny fa misy zao enoy taona maromaro lasa zay iny le raha matoraperaperliny naka ny tantsika ary tonga dia nanao bodongerona fotsiny zao hoe anazy ny tany mba fantatra elahy moa zany iny raha mato iny nanimba sy namotika ny fiainantsika le tia marina mihitsy izany ka aferanareo any zany fa tsy hitako ka aferanareo ahoana elahy raha nambadiny zanany tsy maintsy miditra ao koa zay ray aman-dreny tsy tiako zany sady tsy fantatro koa ny fisiny zany raha tsy voasambany androany ka efa fantatra elahy izy zay fahavalonay le tia iny ka dia mbola tsy tafiditra lalina ianao dia efa hajanony izay fotsiny hoe inona moa zany tianareo atongavana tapao ny fifandraisany lahy amin'iny zanak'olona inona tsy ilaiko elahy manambady an'izay vehivavy zay azafady zavatra fa resahana fa tsy zany zavatra tsy ekeny saiko zany ny fiarahanay dia efa sady maty paika ny vorindra ary voalamina tsara ary tsy misy olona tia ohatran'izy mianaka avy ireo izy mianaka moa zany tiako tenenina amin'izany ka tsy azo nareo tapahany zany na aizy nareo na aizy ary ny fifandraisanay dia matotra sy tsara ary mamy noho izao fifandraisansika izao ary mbola tsy fantatra elahy marina ny zava-misy mbola tanora elahy ka dinio tsara aloha fa ny alina mitondra fisainana so dia hanenenana le tia tsy tahiditra amin'izany fa mifantatra fotsiny miaraka izay izy baoly dia tsy maintsy hiaraka izay mandra-pahafatinay raha mba fantatra elahy ma tsy nanaovan'iny vehivavy iny ana nataony maivana oatra mibozaka mihitsy fantatra elahy ve izany sady zao koa ry lanja aiza moa ny afantaranao izay mbola kotrehany ao fanampiny dolo zany rehetrarehetra zany olona ratsy saina iny teneniko an'lahy zany tsy azoko mihitsy reto olona reto sao dia mba nieritreritra reo ary ny lasa lavitra milaza ny zava-misy amin'lahy zahay dia dinio tsara sady zao koa rangaha reny le ty enoy reny ny atao hoe olona mpanabotry firenena mpanambaka vahoaka
ary ho no aloha e fantany velo hoe izay ndray aman-dreninao. Ahoana fantany zany sa tsy fantany? Ohatrany mbola tsy nanadiady any amin'izay ray aman-dreniko zareo ohatrany tsy nanisy resaka mihitsy izy aloha. So dia mba hodiny fanina koa zany nefa tsy fantatra izay tena kotrehany ireny a. Dada ekeko ary fa nisy ny zavatra izany na dia tsy tamin'ny masoko ary fa ho no mba fantatrao ve le eloko ny ray tsy eloko ny zanany ka raha izany ary ny eloko ny reniny a dia omenao tsiny ve ny zanany izay tsy mahafantatra ny ninotra anahy koa. Mbola sarotra amiko letsy aloha raha hoe hiavana amin'ireny olona ireny sady indray. zao dia tsisy fantaminana koa ve na izany ary ny zava-misy mba mahaiza mamela eloko ary dada. Manahirana any miresaka amin'ny lahy ty tsy mba mahatakatra ny zava-misy mihitsy. Mandehana aloha ela mandeha ka. Ary niova be ianao izany androany ry lanja, ohatry ny lasalasa amborona tsy dia miteniteny. Tsy dia maninona ka tsy maninona izany a. Sy nahanafina amiko eo ary fantatra vakiana be fotsiny hoe tsy ao tsara. Sotra nireraka fotsiny afa tsisy ninina. Tsy mino an'izany ary lanja. Inona ary nadiavinao foroniko eo Sa ianao marary? Normal be Ka izay ariko ianao milaza hoe tsy marary nefa jereny endrikao ohatry ny malomaloka. Jereny mbola arantsy tokoa amin'izay. Fa misy inona e? Tsy te tantara zavatra mampalelo anao koa nge zah. Fa inona fotsiny maharay antsika ry lanja raha hoafenao anazy zavatra manjoanao any Eny ekeko fa iraitsika fa ny zavatra zahako mety tsy ho zakanao indraindray. Lanja ambarao izay zavatra mampalelo anao fa za tsy hiala eto aloha raha tsy fantatro izay. Tena mangorory sy mangofotra Fa misy inona e? Tony tsara ianao fa ilaza vaovao tsy akasitrahan'ny ray aman-dreniko ny fiarahantsika roa. Zany Fa ahoana? Zara mbola tsy fantany, mbola tsy haritany akory dia tsy tiany amin'ny ahoana izany fa tsy azoko e. Fantany andreo mianaka. Tena vao mahay maizina amiko fa inona ny idira mamoa amin'izany? Nisy an'izany resaka tany fanolanan'ny mamanareo sy zareo izany taloha. Izany hoe taninay izany hono no ohatrany hoe nalain'ny neninareo ankeriny dia niakatra tribunal mihitsy izany affaire izany. Dia io problème be io mandrakandroany izay tsy fantatsika ny fisiny raha tsy voandroany. Dia ahoana izany ny hevitrao amin'izany aloha e? Ohatrany tsy taitra akory ianao mahainao le izy. Kefa izay ary ny zava-misy inona ny azoko atao amin'izany? Ka amin'ny hevitrao manokana ary androso ianao sa ihemitra Fa amiko aloha tsy hitako hoe izany ve dia ho atao sakana amin'ny fitiavantsika ry lanja? Mitovy eritreritritsika fa ny lehibe tsy manaiky tsy haiko kosa izay hevitra mamangy manoloana an'izany rehetra izany. Amiko aloha raha ny hevitra mamoa mety tsy haninona amin'izany izy. Ary ny hevitrao ary lazay ho ana marimarina. Tsy azoko ny tianao anontaniana. Efa niteny ange za teo e. Ohatrany mora mirano ange le resaka dia ohatrany tsy lasa tsy mahatoky anao Lanja, za efa niteny hoe izany ve ho dia atao sakana amin'ny fitiavantsika dia mbola ho azavaina be ve izany? Raha ianao ngamba ny teo amin'ny toerako nahita ny zavatra nisy tao an-tanàna tao dia tsy haiko intsony izay nanjoanao fa mety tsotsofina teo ngamba ianao dia hainao no manamoramora li satria tsy niatrehanao ilay zavatra nisy tao an-trano. Tsy hitako intsony ary izany izay Amin'izareo mantsiny dia hoe tapao io ary tsy ilaintsony mihitsy izany fiarahantsika na inona zavatra mitranga na inona zavatra miseho Dia izay tokoa izany andeha hoarahanao sanatria ve? Tsy hany le izy. Ka izay ary, izay nge izany mitovy hevitra ihany tsika, tokony tsy ataontsika sakana izany. Dia ahoana resahana maman izany? Tsy maintsy ampahafantarina azy izany fa izy efa tsy indrindony ery hanao mariazy veko. Ay, ndao ary. Maman, ahoana ke? misy olana ange fiarahana isy lanja ary maman Fa maninona? Fa nga izy maditra? Tsy hany mihitsy. Sa tratra indriny niaraka tamin'ny vehivavy? Tsisy ifandraisany mihitsy ho aho.
Fananinona namono andriva e tsy azoko. Ahoana reny ilazako azy kay a ilanja zanak'le hoe raha James ny fampitory tamin'ny mamoany tany amin'ny tribonaly. Raha James izy zany mipetraka aiza? Raha tadidin'ny mamoa nisy toerana nitondra mamoana azy teny fariparitra mandany resaka iny. Ie dia ohatrany hoe tandry zareo le izy. nga loza arty tena marina ve? Dia tena tsy manaiky ny fiarahana islanja izy hoe. Dia ahoana kio ozy lanja amin'izany rehefa fantany hoe mifampitory tany amin'ny tribonaly izay sy ny ray aman-dreniny? Raha izy manokana aloha tsy dia mametraka olana amin'izay fa ny olana aminay izao dia lery zareo tsy mamelana hiaraka tsony. Ka rehefa samy hozay rikala amin'ity maninona raha faranana any tokoa? Tsy hitako izay problème amin'izany. Tsy aminareo marina ary neny le toerana. Mahita foana tonga eo foana ny anjaran'ity avelao hoany iny tapahotra eo amin'ny fifandraisana. Sady noho ny aminareo ihany koa nge zany io aferafera nareo io izao lasa ty amin'ny fiainam-pitiavanay ny voakasika le izy. Tena efa tsy anjaranareo tokoa ngamba niaraka ka sady aza miditra amin'ny olona ohatreny koa kia. Dia amorainy mamoa ery nge izy zany Zay marinako tovavy ohatr'izao ve indri dia hitambitamby amin'ny lehilahy ohatr'ireny. Aleo fa hitadiavako solony raha izay manahirana andry tsara lavitra noho iny. Mba ataovy resaka matotra moro mamoa fangaty fitiavan'ity dia vitany hoe tapatapahana dia tefitefeno totohizana olo-kafa fotsiny amin'ny ray sekondy eo indray Ka efa tsy azo anoharana ve ki dia mbola hidirana ihany efa hita famono afaty. Mila lamina ny resaka amiko fa tsy hoe fanolonana azy ny rapitso dia rapitso ny mahamaika. Dia inona izany ny faratenindry amin'izany? Za aloha dia tsy maiky nisaraka amin'izany fa hito eo ny toyany Fa iza ny tadiavinareo azafady? Moa izany dia efa tsy mahafantatra anay intsony. Hodiana fanina ny fisianay. Eny manontany nge zaho Ianao mihitsy ny tadiavinay ary raha tianao fantatra izany. Ampafantarinay ianao fa tsy tianay ny fanadalana ny zanakay. Inona tsara hoe? Tsy ilainay mitsony manomboka izao ny zanakao manadala ny zanakay. Reto nga olona mitapy sa mivika. Ny zanako vavy indray izany ny manadala ny zanakareo lahy. Taiza teto ambonin'ny tany mbola nisy an'izany fa matoa miaraka ny ankizy dia zanakao izay ny nanadala ny zanako. Tianay ampafantarina anao raha matotia. Tsotra ny ahatongavanay eto ary tsy halavaina ny resaka. Anaro ny zanakao tsy sary zoro amin'ny zanakay. Zaza ratsy taiza. Tsy maintsy ny toetra ny reniny ihany no toetra ny zanany. Zay olona tsy fankataranako izao izay tsy mila an'izany izay ampafantarina ianao izany. Zay olona ohatr'izao ve no mba hiteny an'izany? Zao fiainanareo izao mba ny hafa ay. Raha io inona raha irahavany aza mifankatiavan'ireny. Inona mifatiatoko ao anahy amin'izany? Ampafantarinay ianao fa raha mbola mitoy ny fiarahan-dreny dia ho torianay nareo. Edre ndana torio. Tena ohatrany azonody mihitsy ny ilay zanakay aminy. Reto tena olona adala mihitsy. Ndana mandeha any fa mahatsiravina. Andeha koa izay lalana hitanay io. Izao nefa ny tadidionao tsy hitondra anareo makaiza ny finananareo ny alahelom-bahoaka. Fakahita eto tsika. Kainy endreto zavatra hafa mihitsiko. Lanja. Ahoana tata? Hatramin'ny noviana moa se ity izany vao mba hiova hevitra. Mbola toy an'ilay resaka ireny ihany ve? Ka mazava amin'izay ny hevitra iray aman-dreny. Za izany dia hanokatra ny maso se mihitsy
tadio foana fa ny fiainana tsy azo atao anterisetra, tsy maintsy mila tsodrano ny ray aman-dreny, ka rehefa tsy mety aminay dia mba ekeo izay. Zao hoe raha eo anareo ngamana eo amin'ny toerako dia mety tsy ametsiny misy nareo mivady, satria zavatra tsy niainanareo no iainako. Efa nandalo fitiavana daholo se ny olona rehetrarehetra. Fa ny anay hitako hoe tapitra. Fantatro fa amin'ny mampanankarena azy no mahatonga ny sehisisika aminy, sa tsy marina izany? Ataovy mpandainga? Tsy haiko, tsy hitako tsony. Atao hoe zavatra raha mahita izany tsy azo lavina nefa ny mba manana fitiavana ihany koa zareo nefa Orsety ny fanambadian'io dia lazaiko eo anse fa anjary izy io, tsy adala mihitsy ny taolona metraka an'izany hoe anjary io, ka tsy tereko masaka ohatry ny voalobo-jaza ohatr' izany. Rehefa hita fa misy olana, misy zavatra mitranga, tsy eken'ny ray aman-dreny, aza manohatra an'izany fa eseny anao lolo fotsiny misetrafo mitady loza ho an-teny. Mbola mavesatra ao am-ponareo ny fankahalany, izay mahatonga anareo miteny an'izany zavatra izany. Ny tombontsoa an'se mahatonga anay hiteny fa tsy fankahalana be fahatany fotsiny izao. Ka izavy tsy afaka mijery izay tombontsoako manokana koa tsy maintsy hiankina aminareo foana. Zao noho izy zao dada. Aza tapahana aloha ny teniko. Ny tena fahendrena dia ny mandinika tsara no avy. Raha nambady an'iny izany se izao dia eno tsara anahoana ny fifandraisanay ray aman-dreny rotota. Ny fihavananay ne tsy mety hiravina mihitsy, sakaisy maso. Ahoana ny havanan'izany amin'se? Na ho aleo ary ny andro dia tsy maintsy amoaka ny zavatra mavesatra sy marary eo am-pona foana ianao. Fa izao mba tadidinao ny valifato tsara indrindra dia ny fitiavana. Manaika, fa raha matoa iny anie tsy mety havanana mihitsy. Tsy hety havanana ve sainareo nanatitra tany an-tranony tany? Iainko ange zany ary tsy havana nalenareo tany fa anakorotana mihitsy ny ary. Oviana ary nareo vao mba hiova amin'izany toetra ratsinareo zany atao hoe toetra ratsy ary zany anay dia hisisika hanambady azy zany se. Tsy moramora ange zany dady. Eritrereto hoe mama io zany no nisy ny teny hoe sarao dia nitsarahanao ve? Zavatra tsy mitovy mihitsy ny ampitoviany se. Zavatra mifanalavitra ohatry ny atsy misy avaratra zany toe-javatra zany. Ka ahoana ny tenin'ny se farany? Tsy tapako androany zany ary tsy tapako izao dia izao. Teneniko aminareo fa tena lasa tsy matory andro manalina ary memasia. Ka tsy izay mampahi an'se, izay tsy te hihinan-kanonako. Dada tiako mora mirainareo ry zany zavatra izany. Tsotra se zany fa raha ano any dia vita. Efa iainiko hatramin'ny voalohany ange izay fa tsy mbola tanterako loha hatreto. Le tombontsoa foana mantsy ny tena jereny se eo. Efa mitena hoe tsisy tombontsoa zany fa fitiavana ny rahanay. Ahoana ary naporofoko an'izany aminareo vao inona re fitiavana ny rahanay roa ary vonina hanorina tokantrano izay ohatra ny olona rehetrarehetra, ohatra nareo mivady ihany koa. Eny ary. Dia ahoana lahy? Izao letsy mezaka amintsika foana na dia mahafiara ny fisafotofoto ny rivotry ny fiainana. Izay mihitsy ny tsara. Aleo mitsiky foana fa mitsiky koa nge mahela velona. Iano tsy mampitetsika ny zava-misy fa fahitako anao dia mampitsiky ahy. Saotra na vaovao? Tsy dia misy fa zao faly mahita ny lahy zao raha mahafantatry indri mantsy ny alehibeazan'ny fitiavako andry, mangotragotraka manangy atakotra ohatra ny vary mandroatra. Tsisy mahatohana, tsisy mahasakana fa izay mandray azy dia mahery ny fitiavana tsy haiko ny ianao. mihoatra lavitra no izany ny aty tsy mahatiantoka mihitsy aho nahitanao ka fantatra hatramin'ny voalohany izany rehefa voadiniko matoa niditra ary raha azoko ataony nakanikitana kilalao dia nataoko izany na dia moizako ny haiko ary eny fa na volana sy ny masoandro ary foiko anao manontolo. lanjo dia koa dia be filaza izany noho izy ka makasitraka an'izay amin'izay fitiavana ngeza be omeny izay azay
Fa misy vaovao nge. Lazao aigna ianary raha mandre. Tsy hoe lehilahy dia ho papa. Raha azoko tsara zany dia mibevoky indri. Eny ry lanja. Dia ahoana izany ny ataontsika amin'izay aloha e? Nitaky andraikitra be manko izay. Raha nefitra ny tanyanao dia nitady tokoa ka sendra vato. Ary io zazo io mihitsy ny tena mpamatotra ny fankatiavantsika. Ary tsisy afaka nanosongozona n'izany mihitsy ny nizan'iza. Izay aloha dia mariny. Izay mahatonga hoe faly aho. Tena faly aho. Mino koa fa mety anaiky amin'izay koa ngamba ry zareo fa tsy mivazivazy tsika fa tena ny fankatia marina dia. Izany mihitsy. Ohatra ny hitako sahady ny hafalian'izy rotota. Mahafantatra hoe manan-jafy kely. Eno a? Izay ngamba lahatra. Dia iza marina izany no eritreretintsika ho atao anarany? Iza ry no atao anarany? Iza ny mety aminao, ny eritreretinao? Tsy haiko. Raha vavy izao dia ohatra hoe Lucia, dia raha lahy dia atao Lucas. Ary raha kambana dia atao hoe Baolanja. Iza koa sao dia mihezan'ny olona amin'izany izy. Fasifasy izany. Fa mitandrema tsara ianao amin'io zazo io a. Eny rea. Dia za koa hiezaka hanao izay fiomanana rehetra fa ny tonga eto tany. Ry fa nisy zavatra niova angany ananonany tao velontsika ry lanjy izany. Mahay zavatra Andriamanitra ary neny a. Mahay zavatra fa misy inona e? Isy antso bebe ianao aoriana kely. Maninona tsara hoe ry lanja? Mitoejazy baoly. Izany ny vato fehizoro ny fankatiavanay. Izay ny vaovao. Andriamanitra fa ino ny tena ataonareo ry lanja? Manasa tanana ny aminao aho. Lanja! Lanja! Avy kely izay mba raiso ty entany ty a. Petra moramora. Ary velo siko ny zanako a. Efa lahilahy lehibe nge ny zanako ry dady. Lahilahy lehibe amin'ny ahoana? Efa hisy antso dady afaka kelikely. Aza izay eritreritrao fa bevoka amin'ny vadiko. Ny sofiko ve ny ohatrany tsy nahay amin'ny tsara sa avereno kely izy teo? Sokafy ary ny sofinao raha tsy mahay ny tsara e. Bevoko baoly vadiko a. Dia efa hisy antso dada izany hoe fa ho raim-pianakaviana zany afaka kelikely. Izay ny vaovao avy aty amin'ny zanakao lahy. Andriamanitra. Fa elahy ty viletsy mivoaka avy amin'inona mihitsy elahy ty a? Tsy naposiko Tsy nieritreretin'ny lahy ho ray aman-dreny lahy mihitsy izany izay mananatra ny lahy isan'andro. Valio izany teniko izany. Inona ny fieritreretan'ny lahy anay? Ka aminareo ve izany fahadisoko ny Efa nananatra ny lahy foana fa tsy ilaiko miaraka amin'iny vehivavy iny ka mbola nitohizany lahy amin'izany zavatra izany. Lasa elahy fa tsy mila ny lahy intsony a. Dada. Miala teto anatrehako elahy manomboko izao. Lasa le tia. Eny ary fa andeha e. Veloma ianao. Inona ary tia manjoa ahy e. Mahaizina amiko ny tany aman-danitra. Tena nafony dada. Sao ve natao hoe anjara ratsy? Inona ireny vahaolana pio Andriamanitra? Dia ho any amin'ny maman na antsisy ny vahaolana angambany. Tapaka rangany hevitra andeha ho any aho. Hoaiza moa ahy tsy mahita toeran-kaleha afa-tsy any aho. Maman. Anao inona ty ianao? Maman. Ry lanja.
efa hita fa tsy mety ve ny fitiavanareo dia mbola ho tohizanao ihany. Fa aminao zany tsy afaka mitarena aminao a. Tena miala tsiny aminao ary lanja. Aleo hifarana hatreo ny fankatiavanareo. Daontsika hifampitsodrano. Mahafantatra ao mantsy mamao zavatra nanjoha teo tsy sananao an'izany ianao. Za nge voaraka tany amin'ny ray aman-dreniko e. Tsy afaka miditra ao aminay intsony a. Aty sisa mba hany mba azoko hitapifiny. Ao tsy mety intsony lanja. Lelaviko rehefa aladianao mamao mba omeo famindrapo ary e. Mahita ny anjaranao foana ianao e. Ato nge misy ny renjanako e. Tsy anjarana ianareo sady izy koa efa ho alefako any ivelany tsy hipetraka eto intsony. Saranao amiko zany ny vady aman-janako. Tena say mihitsy ka. Andriamanitra. Mamao tena vokatry ny fonao ve izany zavatra tenenao zany e? Say mihitsy no izy e. Amp'izay adino hitateraka momba anay. Eny andre. Tsy afaka nanao inona fa dia velomy ianao. Dia mitsodrano anao koa. Dry, ary vimbona entana ho aiza? Za ndray ve ny anontaniana izany e? Eniko daholo ny zavatra niteneninao teo. Tena vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra ianao. Ka ho aiza zato izy? Anaraka ny ray ny zanako ry raha matotia. Tsy mivoaka eto izany Dry. Tray! Velomy ianao fa tsy ianao izay tianao izany tsony aho manomboka izao. Baoly ampetralo. Eo ianao sy ny arenanao e. Mpetralo neny a. Neny a vialo aty e. Maty a. Lanja bao tantara indray miseho nandrenisanao ny feon'ny hery sy solofo niaraka tamin'ny Onja sy Saondry ary Simonety.